Alléluia. Amin'ny fifarina lehibe indray ary lasana vavimalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa alibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany. Ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity a. Dia ny fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika rehetrarehetra dia matoky sy mino fa salama tsara daholo tsika rehetra izay tonga eto androany ary matoky koa fa raha tonga eto ianao androany dia tena notarian'Andriamanitra. Vitanao soamatsara indray iny tontolo andro iny teo ambany fiain'Andriamanitra dia faly mahitanao eto tonga soamatsara tafahoana eto indray tsika ao anatin'izao fandaharantsika mamitsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ipika manatinatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy dia miaraba antsika rehetrarehetra samy hitahian'Andriamanitra mahareta hatramin'ny farany raha androany no tonga miaraka aminay eto dia tena teteny aminao aho hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Adindray sasany mahery tsika niaraka eto ifampahery amin'ny alalan'ny hira, fijoroana vavolombelona, antsa tononkalo, tenin'Andriamanitra, famelabelarana ny tenin'Andriamanitra, vavaka tsy miary eto tsika androany raha tsy mahery ary dia samy hitahin'ny Tompo tsika rehetrarehetra dia misaotra anao tonga eto fa matoka fa ifampahery tsika amin'ity androany ity. Dia tahian Jesosy manokana raha nabavy felina rakoto izay tonga niditra voalohany teto androany. Ho anareo izay miditra tafiditra voalohany moa dia misy anjara tsodrano ho anareo sady androany koa dia ararotina erabana azy dia samy eraba azy koa tsika rehetrarehetra ankoatra ny idirany voalohany teto dia anniversairany koa androany ka dia tahin'ny Tompony ianao felana rakoto arabainao amin'izao anniversaire anao zao dia mino aho fa tena miprofite tsara n'ity andro ty anao ary mino aho fa efa nanao fety nafinaritra ny ravoravo tamin'i Jehova dia tahin'ny Tompony ianao ho lava andro iainana ifamatra amin'ny andro iainanao any ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra eo aminao ary naiza na roviana dia ho ampon'Andriamanitra izany narana hoe felana rakoto izany naiza misy anao dia hitsinjo anao foana ny masony dia hamonjy anao foana izy ary mihoatra lavitra izay rin'ny fonao dia ho ataon'Andriamanitra aminao any ka dia tahin'ny Tompo zay felana rakoto ho ela velona tongava amin'ny ambony indrindra. Arabaintsika izy satra anniversaire tahaka izany ihany koa raha nabavy mamamvalitiana dia anniversaire ihany koa androany dia arabaintsika koa mamamvalitiana ho tahian'Andriamanitra avoroeny tamin'ilay tsodrano raha nabavy felana rakoto hoe raisy fa ho anao. Dia tahaka izany ihany koa raha Elioty zanaky raha nabavy Ama raisy koa ny avy telo eny tamin'ny tsodranon'ny felana rakoto dia zanaky anabavy Tody any Madagasikara. Tahiany Jesosy ihany koa zanaky raha nabavy Tody raisy koa izany tsodrano izany fa atolotra anareo amin'ny fifaliana. Dia samy hitahian'ny Tompo samy hitahian'Andriamanitra anao fety sambatra daholo fa raha amin'ny anniversaire teto androany dia tahiany Jesosy tsika menakavy angataka mihitsy ngambotsika amin'ny ankizy eto hoe raha mbola vitany ranabavy diakona ny mampatsiahy antsika rehefa alohan'ny fandamin'ny anniversaire n'iza moa androany na mba misy aminareo afaka mba mijery amin'reto namantsika reto sendra mahita hoe anniversaire n'iza androany dia mba hampilazao zahay sao tsy hitanay ao anatin'ny tontolo andro mba ahafahantsika mifampiaraha be tao mifampirary soa fa zava-dehibe zany ny tombo andro iainana velonaina soamatsara izany ndraika dia tahin'ny Tompo zoko felina rakoto. Manaranaraka azy tao raha latojo dia tahin'ny Tompo raha latojo dia izy koa nanaranaraka azy tao ry havana malala ranabavy Rodina tahin'i Jesosy dia ao ihany koa kadaka tonga soa Fabiola zanak'Andapa tonga soa daholo isika menakavy dia ao ihany koa i Marina Tiana Fabiola zanak'Andapa ary eo foana novezivezy Rodine Marie Mampionina Tsiry Amboaramiel dia ao ihany koa i Andoandringa misy teo dia ao ihany koa i reo ihany no hitako vezivezy eto satria misy tsy mety kely Tsiry Amboaramiel tsy mety hitako Andoandry Sandola ao ihany koa Zamina ranabavy Lina Marijo Angelina ranabavy Angela zany Lovlitina tonga soa ihany koa i Gigi Carla Erika Raka
tonga soa Tojo Mikael Claude Aravelarsoa dia izy koa Tina Rakotoarizaka dia ao ihany koa i Erika Raka Verselina tonga soa Rantalina Marie Charline dia ao ihany koa i Rala Alain Asany Apôstôly Erika Raka Fanilo Zapondramanana Jasika Patitsy tonga soa Claude Aravelarsoa Angelina Rodriguez Andrelina Suzella Lonira Arvolonirina Yama Rabavy Mihaja Jesosy Mahery tonga soa daholo Zonsono Jonathan Falray Eritovo Sandolanirina Soameva Mami Tsiry Amboaramiel Felana Rakoto efa teo Sandola Fity Berta Kodaleoni tonga soa daholo isika menaka faly be hitanareo kadaka efa noteneniko teo Tina Rakotoarizaka efa noteneniko teo Eliana Miariniaina Samina tonga soa daholo faly be mihitsy mahitanareo ary dia fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy miro zandretra ndolo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo ampilatanan'Andriamanitra ka dia andao ampandrosoantsika nanavavitsika Rodine nivavaka fanomboana androany ametraka ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra ao arinany ranavavy Rodine dia andre antsatononkalo mahafinaritra be tsika ary io olona no antsatononkalo io dia mbola tsy nitondra antsatononkalo teto mihitsy izy ka dia anjaranareo mba mitsatotsatoka andreo ny izy ary mba hitondra antsatononkalo mbola tsy teto mihitsy za mbola raha entana vidinany amin'ny magasin dia mbola mifono sachet raha fiara mivoaka any Madagasikara zany dia mbola WWD mbola tsy niteny teto mihitsy izy fa androany izy hitondra antsatononkalo atsika izy ary zany olona izany fa miro zany ndolo tsika hivavaka ametraka ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra tainy tompo ranavavy Rodine anao ny fitenenana dahoary. Tahiny Jesosy Pasteur Menakavy, tahiny Jesosy koa tsy tatsirairay avy tafahoana amin'izao fandaharana vaovaka firenena izao. Mbola hiara hivavaka antsika. Tompo ray masina tsara indrindra isaoranetiko ianao noho ny fitiavana izay asenao amin'ny tsirairay avy. Ny tantany masina vimbininao izay nandritra ny herinandro lasa iny ka tafahoana amin'izao fandaharana izao. Narovanao koa izahay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola velonena amin'izao fotoana izao. Isaoranetiko koa Jesosy ny zavatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainanay satria tia zahetiko ianao. Ankehitriny Tompo tsy miafy aminao koa ny tenanay raha misy zavatra izay tsy mety tsy aka ny sitraponao satria olombelona izahay hanota tsy mendrika kanefa na tsy miantsoana marina fa manita mibebaka. Ibebahanay izany mangataka famelan-keloko aminao izahay. Ary ndreto koa i Jesosy io reto ny mpanomponazy izay handeha hanatanteraka izay asa mirahanao izy ireo hitony ny hafatrao hanambara ny fahamarinanao aky ny mpanomponazy izay hitony ny tenina Jesosy raha koa fifanana masina fonay tsirairay avy amin'izao fotoana izao sy ny mpanomponazy izay tonga hafatreto anahan'ny fanamasina ho azy ary hanatanteraka izay teny izay hentinety mba ho tafita soamantsara aminay tsirairay avy mba tsy ho veronena izany. Ary antoko ny pasteur izay hamelabetra zany teny zany raha koa fifanana masina izy tendreny ny lerany anahampahitany masina amaky izany teny zany ho tafita soamantsara aminay tsirairay avy ary hafahanay hifikitry bebe koa amin'ny fanompoagnanao. Ary reto koa Jesosy ny mpanomponao izay tonga nivavaka firenena anahan'ny fanamasina ho azy anatanteraka sy lavorary izany vavaka zany mba ho voakasiky ny fony tsirairay avy amin'izany firenenanay izany. Ary ato koa Jesosy ny mpanomponao reto izay mbola any an-dalana anano hanafingana azy ka tonga sy mantsara amin'izao fotoana izao. Ary reto koa ny mpanomponao Jesosy izay hiatrika hiaina izany hafatrao izany. Engane Tompo hanakasiky ny fony tsirairay avy hanome fanahy masina. Engane tahaka ny mpanomponao Josia Jesosy ny fonay satria araka ny teninao izay any amin'ny tantara faharoa toko fahaefitra amby telopolo andininy faharoa izay milaza hoe
ary nanao izay mahitsy eo amin'ny mason'i Jehova izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida reny fa tsy mba nivily naho amin'ny ankavanana naho amin'ny ankavia. Engany izay teny afafito mba tsy ho verimeny mba samby hankatoa handeha milagna izay mahitsy izay hampomboanao anay tsy hivilivily hiemotro hiala amin'ny fanarahana dianao ka sy mifony tsirairay avy ao ka ny devozy satana tsy hanan-ketsy manam-pahefana eto ary ny connexion rehetra sy ny fitaovana izay entiny eto Jesosy anahikasika izany mba handeha tsara tsy ho tapatapaka. Izany Jesosy vaafaka apetraka eo am-pelantanana misaotra reo. Amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany afaka izay nasanatry ny zandritsika Rodine izany a. Dia tahiny tompany ranabavy Rodine dia ny fahasoavan'Andriamanitra ane a ombanao hatrany amin'izay rehetra ataonao. Izaho mbola tsy voarabako teo Erika Raka efa navabeko teo Ira Zavadramana efa navabeko teo izy koa Fanira Zavadramanana Rodine Marie Naëlla Angelina Rodriguez tahiny tompo koa Naëlla dia tahiny tompo ihany koa Razana Monika dia Fitia dia Tina Rakoto Arzaka koa Daniela Bert Sava Mampionina tonga soa daholo tsika menakavy dia ao ihany koa Mamy Sirandry tonga soa Mamy Sirandry koa Daleoni Soameva tahiny tompo daholo tsika menakavy Sandola. Alleluia. Iza hoe iza no anao tonkalo androany tsisy ny teny nareo loatsika hiditra amin'ny antsa-tonkalo aloha dia aorian'ny antsa-tonkalo tsika eny fijona vavombela mahafinaritra be tsika androany. Alleluia. Fandolo tsika tonga dia amin'ny antsa-tonkalo tsika no andeha ka meno finaritra ary tsika menakavy dia anjaratsika no mahita androany hoe iza re no hitondrasika anaty antsa-tonkalo androany re olona andry kely sika vetivety azafady mila tsy indrindra ao ary mino finaritra ary tsika menakavy ihaino antsa-tonkalo tsika miaraka amin'ny ranabavitsika hainareo ny feo andrefa miteny hoe izy rehefa feo. Alleluia. Ao ary mino finaritra ary tsika menakavy tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Tonkalo tondra ny lohateny hoe fisaorana. Misaotranao ary ray no ny fitiavanao anay. Tsy tahaka izao ny fiainanay raha tsy teo ianao ny ay. Sofa teo ianao ny tantana, ny kolokolo sy nanasoa. Niezaka ianao ny taridalana ka nahatonga ny sambo kelinay ho totosoa. Raha nandinika ny lasako ao Jesosy dia tena varianao sy resy lahatra. Fa tena ianao tokoa reny nandahatra ny fiainako sy izay rehetra momba ay. Androany aho dia tsy salasala ny laza amin'izao tontolo izao. Fa raha izao no tahaka izao
dia noho ny avy aminao ka nio ao ray dia isaotra anao mandrakizay. Aleloia. Aleloia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany a. Fantatrareo le niteny teo izy raha nabavintsika Suzelle ilay nitondra antsatonkalo nafinaritra be teo. Isaorantsika azy zany a ary amezatsika voninahitra an'Andriamanitra ry havana malala. Iny tompony ianao raha nabavy Suzelle dia mitombozotra mitombo fa soavana hatrany a amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa dia tahiny Jesosy a. Mahafinaritra be ny fijonavavolombelona ny antsatonkalo azafady ka dia mahereza dia mitombozotra dia mitombo fahasoavana hatrany a isika menakavy. Mamy ery sy fantatrareo izy zany raha nabavy Fabiola Andrina Suzelle anao izy vao nitondra tonkalo fa nafinaritra ery Andrina Suzelle Andrina Solo asa mpanjaka Suzelle zany sotra raha nabavy Suzelle tombozotra dia mitombo fa soavana ino antsatonkalo hafa vaovao ndretsika raha piso mahafinaritra koa dia ho tahin'ny tompony isika menakavy ry havana malala. Andaotsika eny fijonavavolombelona isika. Misy fijonavavolombelona mahafinaritra be mihitsy ny ato izay hoenotsika dia manasa anareo hoe enoy tsara dia ampitombo finoanantsika indray anie izany ny anabavintsika sy ny rahalahintsika moa izy mivady raha nabavy mihaja ilay manana compte hoe Jesosy mahery sy rahalahintsika Alain izay manana n'ilay compte hoe asany apôstôly dia efa mpanompon'Andriamanitra eto amintsika moa ry zareo. Aleloia. Dia efa mpanompon'Andriamanitra eto amintsika ry zareo dia nandeha nanao asan'Andriamanitra izy ireo tamin'ny vina izy iny tamin'ny lakamisy sa tamin'ny zoma izy iny tamin'ny zoma nandeha nanao batisany ranabavintsika Bartel tany Moramanga tany. Ry zareo ny solotenantsika ny mpanompon'Andriamanitra teto nandeha nanao asan'Andriamanitra ka andao enotsika hoe ahoana ny zavatra niainany zareo fa tsy mora ny zavatra niainany zareo tany aloha izy nitantara fa zay raha niala tany Antananarivo izy dia namita ny batisa dia vita ny batisa dia niarany sakafo teo ry zareo niarany falifaly teo dia mody izy mivady ny après-midi fa dia ndao hitantsika hoe inona ny zavatra natrehany zareo tao anatin'izay fa dia hitantsika hoe tsy faly ny devoly tao anatin'izany asan'Andriamanitra izay vita izany nefa koa na dia tsy faly aza ny devoly teo foana Andriamanitra nomba azy tao anatin'izany zavatra lalova zany. Mino finaritra ary tsika rehetrarehetra dia avy eo tsika avy hatrany hiditra amin'ny hira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny sarin'izy mivady moa hitantsika eto fa ny sarin rahalahy ihany nataontsika eto dia amin'izay miaina tsara ilay fijonavavolombelona. Tahiny tompo ary anareo mivady anareo ny fitenenana. Voninahitran'Andriamanitra rery ihany ry havana nijorona ny vady vavolombelona eto ny amin'ny fiverenany dianay avy nanao batisany ravavy Bartel tany Moramanga ny zava-mahagaga nanaovan'Andriamanitra anay teny amin'ny lalana iny tamin'ny zavatra nilalovanay ry havana teo anoloan'ny fahasimbany fiara venetinay dia meka nivadiky ny zay raha nandeha tamin'ny lalana rotony Moramanga iny nandeha tsara aloha ny tôbila niakatra ny manjaka fiakaran'ny manjaka iny tonga teo amin'ny tapon'ny manjaka zay mety teo amin'ny 100 metra miala amin'ny tapon'ny manjaka lasy le vitesy mipoky vitesy io tena mipoky io tsisy nandeha intsony na ny frein tsy nihinana intsony fa nembitra io tôbila io fa ny zava-magaga fa ohatrany nembitra io dia nisy ohatrany nisy olona nanohany zany tsy nijanona io tôbila fa nitsotsotra fa ohatrany nisy nanohany zany io tôbila io dia nijanona naniraka mivadiko nidina ndana mitady vato fa magaga koa vao nidina mivadiko nahita vato anankiroa nantohanana ny tôbila io nefa ny toerana io tena vato tena toerana tsisy vato tsisy an'izany vato zany fa nahita vato anankiroa fa voninahitra n'Andriamanitra teo izay mivady mifampijery ary mifampijery ahoantsika raha latsaka tany anatin'iny atsana be iny zany teo io tôbila io ny lasa fa mbola teo any Andriamanitra niaranay mbola teo Andriamanitra niaranay
ary tonga zay teo zay jery telefôna hoe antso dépannage iantso mécanicien fa telefôna rehetra taty amin'io lo boaty daholo batterie faible satria tokony teo amin'ny efatra teo zay tonga teo amin'ny toerana io fa telefôna taty tsisy sarra daholo fa misy telefôna anankiray zay satria apotsiko nijerevana mbola misy bararay ary toerana io marina fa ao anaty ala be tena tsisy réseau nijerevana tsisy réseau fampitadiavana indray ny réseau nahita bara anankiray le réseau iny ny antsonan'le tompona tobile ny antsonanay ny tompona tobile somary kizitina kely le tompona tobile hoe maty aty zay apanina aty zay mipoaka amin'ny boaty de tsy niary niakatra kely izy de nitapahany telefôna teo zay mivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mivavaka taloha tamin'Andriamanitra manitra hoe asanao nataonay taty Andriamanitra fa tsy nandehandeha fotsiny zay taty vita mivavaka miverina ny antso nday izy ny antso anay le tompona tobile tsy maintsy miantso dépannage 2 millions ny makanay amin'le toerana io fa pijery zay mivady satria vola taty aposinay tsy akan'izany ilaina ny andoavana an'izany tsy mary niteny anazy moa zay hoe eritreritra kely de tapaka ny telefôna de vavaka zay mivady ka sy io in'olona io satria le olona io avana kizitina be tena kizitina be ny tompony tobile io zay ro mantsy mpinamana efa ela be mpiara manao fiara tobile mpiara mivatra tobile zay mifapindrana tobile foana matetika hoe izy mindrana ty amiko za mindrana ny aminy de verina ny antso izy ny antso anay 2 millions de zavana gaganay avy mivavaka zay verina ny antso izy aloha fa aloha kozy nyteneny le 2 millions fa tsisy vola lohanareo na ariary fa za mandohan'le volana dépannage fahasoavana be vonina tran'Andriamanitra ihany fa zava-magaga nanehoan'Andriamanitra le ranamana le rahalahy tany fa voakasika izy satria nentinay mbavaka foana tonga teo indray raha avana zay mivavaka nisy olona anankiroa avany niaraka tsy hitana eny tarehan'le olona niaraka miboaro lava be fa natahotra zay mivady tao anatin'le tobile fa nidomdomo avana io vitra tobile anay io sady mivavaka zay namoan'le izy fa maninentinareo de miandry olona ozy zay matsozy teneny napanina tsy ambany aty teo zay mivady voatra ny sofla kely miaina kely zay koa apaniny ay mahereza fa zay koa apanina tsy ambany aty aloha mivadiko ny tantarany zavatra meko mivadiko izy ny tantarany zavatra manaraka de rehefa vera avana rehefa lasa le olo reo de tena misaotraotra an'Andriamanitra zay satria zay efa mieritreritra hoe olona dahalo ve reto fa olona an'iny satria le toerana tena mangina maizina tena hoe tao anaty ala mikitroka mihitsy de nandrampiandra ny dépanneur moa zany satria tena mbola am'izany moro zany vao miaingany Antananarivo ny dépanneur hoe akanay de rehefa tonga teo ny dépanneur tamin'ny sivy tany de tonga ny dépanneur de nitenanay hoe ary tena mahagaga be ny zavatra nahazo anareo zany satria ahoana nafanareo nijanona teto nefa ty fidinana toerana tsisy vato mihitsy ty fa ahoana nahitanareo ny vato izy de tena zany de verana an'Andriamanitra sy tena fahadagana nataony zay zany de rehefa nandeha am'izay zay sakafaka ny tomobile lasa am'izay zay de tonga teo amin'ny garage tokony hipetrahan'ny tomobile zay fa tamin'ny amin'ny 12 alina teo mahery teo de napetraka teo ny tomobile avana de lasa am'izay moa nandeha mody de meko avadiko indray fa nivona de tonga ny maraina ny antso anay na ady maraina tokony teo amin'ny am'sivy ny tompony tobile hoe paritaka ny boaty maty ny boaty tsy afaka amboarina tsony fa ny zava-magaga de niteny izy 6 millions vidin'le boaty de izy moa tsy niteny hoe tsisy vola lohanareo fa mampilaza fotsiny hoe politika totalina le boaty tsy azo amboarina tsony fa 6 millions fa zany vidin'le boaty zay zany vidin'le boaty bonoka zany satria tsy maintsy nysonoana le boaty fa voninahitra n'Andriamanitra na ariary raha avana tsisy nalohanay tsy nandona ariary zay fa isorana ny tompo zay nijoroanay mivady fa volombelona teraina Jesosy tena terainy Jesosy zay nijoroanay fa volombelona de makasitraka tika rehetrarehetra alleluia amen alleluia soratsika an'Andriamanitra zany zany de afaka malala ny atao hoe manao asan'Andriamanitra nahita zay nareo mivady
zao nge ravany ny devoly io dia tezitra mandrakariva izy io atrany zavatra nitranga tamin'izy mivady zany matetika be mihitsy zany mitranga izay mpampon'Andriamanitra reto dia hiarany zavatra ohatr' izany foana matetika rehefa misy asan'Andriamanitra atao indrindra rehefa hoe indrindra ohatra hoe resaka batisa zany tadidio ravana fa zany batisan'ny fibebahany zany ngeravana ka zavatra tena tsy tatin'ny devoly zany tena tsy tatin'ny devoly zany tena teneniko anao ary tena mahatezitra azy tanteraka mihitsy dia rariny izy raha tonga tany amin'ny fanapotehana zavatra ohatr'ireny any amintsika moa zany any Madagasikara dia ny devoly manao ny ataony moa ny lalana koa ratsy aiza ve ravina ko Moramanga dia atao adiny 4 miala ny Antananarivo adiny 4 noho ny lalany ratsy satria moramora ihany zany ny asan'ny devoly dia efa mahatonga fahelingelana ohatr'izay amin'ny ray maraina izy mivady vao tonga tany atokantrano mampahery anareo izahay pahery fa zany no manao asan'Andriamanitra tsy maintsy misy foana ny karazana fahelingelana nataon'ny devoly rehefa manao asan'Andriamanitra zany fa io koa dia zao foana hoe zay ray reraka aloha alleloia nanao ny nataony nge ravana nanao i Mosesy sy Arona fa mba nanao zay vitany koa nge ravana ty mpisikidiny Farao fa misy fetrany ihany ny vitany ny an'Andriamanitsika tsy hisy fetrany dia tahin'ny tompo mahery reza fa zay zao etretinareo zany hoe nenay isan'izany hoe avy mandeha tamin'izay zay mandeha ny an-dalana dia misy olona atao délivrance teto tamin'izany manao délivrance eny ambony tomobile ary zay anabavina atao délivrance teto zay dia raha anabavy tena voafatotra tanteraka mihitsy fa afaka eny ambony tomobile zay sady mandeha manao délivrance ny ampitson'ino ozy ianao ny ampitson'ino tomobile tsy maninona eo mandeha metsena nandeha nanasa tomobile teo amin'ny centre commercial teo tamin'izany tamin'ny 2019 zany zavatra zany dia maty hoe le tomobile tsy velona tso dia tsy hodina tso ny lakile nijerena amin'ny garage eo akaiky eo ozy le garage raha zany areo tonga dia avelo io satria manolo an'io volant io complet hatrany dia efa tsy haitsony hoe ohatrinona ny vola laninareo tyanao vidy tomobile hafa ozy izy dia eo zany ianao mikoropaka ahoana ary zany ohatra le nahazo an'izy vady hoe 6 millions 2 millions 6 millions zao fa navelako teo le tomobile lasa nody zao tengy tamin'izao Jesosy asanao ny ataonay fantatrao fa mila ny tomobile zay fa zao avelanay io fa ianao ny asa fa teneniko anay fa nizoroka vombela taminareo teto zany fa ohatra nahazo anazy mivajany any ianao le chiffre fotsiny tenenindreo le 2 millions manao an'io manao dépannage 6 millions vidin'io fa na mbola 100 millions ary tsy nitraika tamin'izay hoe Andriamanitra zany ny devoly manao ny ataony ao ambadika reny fa Andriamanitra koa tadidio fa tsy mamela antsika rery izy ao ambadika zany asan'izay ataontsika zany ka maherezy nareo ny tamin'izay etretinao raha ny devian'ny garage hoe manao ny zavatra io tamin'izay tsy haiko tsony hoe vola lafo be nefa nozy ianao avy eo herinandro taty arina petraka teo le tomobile mifanena amina olona anankiray sady mécanicien izy manana io zavatra pièce maty io 50 € vita le tomobile 50 € miaraka amin'ny manamboatra sy ny vidin'ny lakile vita le tomobile tanao zany tiako tenena hoe ny devoly dia manao zay mampitahotra atsika manao zay mampiroro atsika manelingelina atsika le anaty asan'Andriamanitra fa isika mijoratra amin'ny farany ataovy ny asan'Andriamanitra fa zany ny zavatra atreha atsika rehefa manao asan'Andriamanitra misy fanohanana fa atsika tsy kivy savita iny tompo mahereza misaotra anareo mivady ny joroavolombelona dia mahereza hatrany ho tahin'Andriamanitra foana fa ny Eliza tsy ala tahiny Jesosy Ranabavylina Soameva Andoandry Lovaromanitra la Benjamina Tonga Soa ny aina maheny Soa Andrina Suzella Noélie Fantou Gigi Carla reo mbola tsy voarabako teo tahiny Jesosy daholo isika menakavy ndao tsika eno hira mahafinaritra be matetika enotsika moa ny hiran'reto chorale lavany an-tamatavy feo an'ny mpandresy misy hirandrareo anankiray mahafinaritra be rety mba tianay hoenonareo dia meno finaritra ary isika menakavy dia hitravatra ny amin'ny toritena am'izay tsika aorian'izay satria efa lavalava ihany ny fotoana izay tahiny Jesosy meno finaritra daholo
fahaizana nanao taminy hoe rahiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrelao ka tsy mety atao hoe zanaka mitsony fa raha iny kosa nanao tamin'ny ankizilany hoe alahoaingany ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanana ary asio kapa ihany koa ny tongony ary eto atriny zanakombona fay ka vonoy ary aoka isika ihinana sy faly fa niverina ihan'ilay zanako ary ataoko mazaka hatramo mazaka hatramo mazaka hatramo Alleluia. Isoratsika n'Andriamanitra zany hira mahafinaritra be zany. Tsy hitanareo hoe mahafinaritra be mihitsy ve zany
izy zany le avako malalako za moa tsy de mahay le hoe inona le tena dika le hoe nazaka-trano raha misy olona avy any Tamatavy mety afaka manazava momba an'iny raha Côte-d'Anela, Côte-d'Léonie, inona dika le nazaka-trano fa ny zavatra tena nisitona ny saiko teo de lay hoe ino de izy ty le hoe malalany de tsisy mampatahotra tsisy mampanahana ny zavatra rehetra. Halleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany de hotahin'ny tompany hoe tsika rehetrarehetra tsika moa re tsy ela misy projet kely zay vao ataontsika eto amin'ny fikambanana Andramoka izao eto miaraka amin'ny groupe zay maresy etsika mbavaka no atatatosany zany etsika mahafinaritra zany tsy de zavatra hoe ngeza be loha le izy fa zavatra mahafinaritra etsika mbavaka no fatanterahany zany. Tahin'ny tompo ary tsika rehetra misy afaka manazava ina dika le nazaka-trano hoe navidy trano ve navita nanao trano ve sa hoe tonga ao an-trano za sa hoe somary miraikitra kely ny connexion mino fa tsy avaty aminay rery fa mamay loatra ny andro de ny fitaovana rehetra zao mamay daholo de miramina ny fitaovantsika io moa zany de tena ay zay kay efa azokazoka tsy anay tafiditra ao an-trano ngambany sohatra ny Suzelle sy Soameva zay zany le izy hoe voaray tafaverina ao an-trano tafiditra ao an-trano mahazaka ao an-trano. Halleloia. Mahafinaritra be le hira. Tahin'ny tompo ary tsika rehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amizay ary tsika tenin'Andriamanitra irahantsika androany de rahantsika amin'ny ranabavitsika kadaka malala. Halleloia. Elaela izy tsy satria zay le toro mihitsy zany nefa ela vao tonga zay indray vao tonga eto amintsika eto ny anabavitsika kadaka malala hitondratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de isaorana azy be dehibe zany de ndao ary horaisitsika amin'ny fifaliana ny tenin'Andriamanitra efa lasa de lasa ny fotoanatsika de mino finaritra ary isika menakavy de veroneta raha aveo mameloberatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra. Tahin'ny tompo ranabavy kadaka anao avy hatrany ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera de tahin'i Jesosy tsika rehetra manaraka zao vavaka fiabenana izao indray amin'ny ariva ity de falin'izay ny tena koriavana izary ny tenin'Andriamanitra eto amintsika amin'ity ariva ity de raina Jesosy ny tenin'Andriamanitra zay hoentiko amintsika amin'ity ariva ity raha vao malala de ho hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 12 ka hatramin'ny 7. Petera voalohany toko 4 andininy 12 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika zany raha vao malala de hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandy eo ambony fananarana mba hiaritra raha enjehny ny fahamarinana. Ry malala azagaga no fizahn-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra ary aza atao hoe ho zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra ao amin'ny fisehoan'ny voninainy koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanainy voninahitra dia ny fanain'Andriamanitra mipetraka ao aminareo fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharaha ny an'olona fa raha misy mijaly satria kristiana dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy fa tonga ny andro hitombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonana. Andriamanitra raha miatomboka amintsika izany dia ahoana kosa no hifaran'izay tsy manaiky ny filazany tsara n'Andriamanitra ary raha saika tsy voavonjy ny marina aiza no sehoan'ny ratsy fanaisy ny mpanota koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsoa no anolorany ny fanainy ho an'ilay matoky dia mpanao azy. Amen. De zany tenin'Andriamanitra zany indray hiavana malala no hozaraiko mitsika de ny soramandy moa eto riava malala de miteny hoe fananarana mba hiaritra ao amin'iza moa zany riava malala hiaritra tsika riava malala raha enjena noho ny fahamarinana tena hoe eto ny tenin'Andriamanitra riava malala de tena miresaka hoe mba hiaritra
mareta ry havako mareta fa tsy moramora zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany ry havana. Andriamanitra eto ry havana dia miteny hoe aza menatra ianareo, aza tao mahamenatra anareo ny fiarasantsika amin'Andriamanitra ry havana. Amen. Aza tao mahamenatra ry havana satria tsika dia tena misy tokoa tsika ry havana mampiverin-dalana tsika maro dia maro tokoa ny tenin'ny olona ry havana, maro dia maro tokoa satria matahotra ny vavan'ny olona, matahotra ny enjena ry havana dia misy miverin-dalana tsia ry havana malala satria ny fiarasana amin'Andriamanitra eto ry havana tsy maintsy enjena tsika ary voasoratra ao amin'ny Baiboly, tsy maintsy enjena tsika amin'ny tsika miaraka ny fiarasantsika amin'Andriamanitra izany. Enjeny mpiara-miasa tsika ry havana, enjeny mpiara-belona tsika ry havana, enjeny fiarahamonina tsika ry havana, enjeny fianakaviana tsika ry havana, ary na ao amin'ny tokantrano tsika ry havana dia enjeny vadintsika. Ary zavatra misy zany ry havana malala, misy zany ry havana dia misy tokoa tena hoe mampalahelo satria misy mpanompon'Andriamanitra nohony zany ry havana malala, nohony zany hoe fanenjena zany ry havana malala dia miverin-dalana tsia ry havana. Sarotra dia sarotra tokoa ry havana malala satria misedra, tena misedra tokoa itsika miaraka amin'Andriamanitra. Misy fitsapana mafy ao, fa ny fitsapana ataon'Andriamanitra kosa ry havana misy valosoa ry havana. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra akory tsika dia hoe tsapain'Andriamanitra tsia ry havana. Atsaiza ny fitiavantsika an Jesosy Kristy na dia enjen'olona satsika hoe atsaiza ny fitiavantsika an Jesosy. Iverin-dalana ve izao, iverin-dalana ve ianao? Tsia ry havana miaraka amin'Andriamanitra ry havana. Tsy maintsy hoe eo foana Jesosy miaro antsika ry havana, ka na iza manenjika anao, na iza manenjika anao miaraka amin'Andriamanitra ry havana tsy ho misy very ry havana malala. Aza kivy na dia ny tenako miteny amintsika zao ry havana malala tamin'ny voalohany za ry havana malala dia ny tena ny aina tamin'ny fisedrana ry havana hoe ny zavatra tena hoe nampiahiay ana ry havana malala dia hoe inona ny ataoko satria tsy maintsy misy ny mpanenjika. Ary ny voalohany todiako ry havana malala dia hoe ny vadiko dia tsy maintsy hanenjika ahy satria izy efa zatra amin'ny fiainako taloha, efa zatra amin'ny fiainako, efa nahita anahy tamin'ny fiainan'izao tontolo izao ry havana. Sarotra be zany, sarotra tena zavatra maro ny ainako ry havana malala hoe maninona zao, maninona za tsy mihinana an'izao tsony, maninona ny fitafiko, maninona ny rehetrarehetra, fa tena maro ry havana. Anefa noho ny fitiavan'Andriamanitra ry havana, fa ianao rehefa tena hoe mampionim-po amin'ny Jesosy Kristy ry havana malala, na hivadinao io dia hovan'Andriamanitra ry havana. Hovain'Andriamanitra io, malemy ny vavany io miresadresaka io miteny anao isan'andro ry havana, fa mila mifantoka eo amin'ny Jesosy Kristy tsika ry havana, mila matanty an'izao fiainana miaraka amin'ny Jesosy tsika ry havana malala, ary mila satria aza ry havana malala na dia ny olona misy rehefa tena nalemy ny vadiko ry havana malala, nalemy izy hoe nalemy resy lahatra zany izy hoe ireo vazaha reo moa ry havana malala dia tena hitanao hoe ireo tsy matoko zany hoe Andriamanitra zany zareo ny zavatra atokisan'jareo ry havana malala dia ny zavatra hitan'ny mason'jareo. Ka rehefa hitany fa niova za dia lazainy hoe natao ohatra izy satria hoe niova loatra na tonga dia niova na hatramin'ny fitafy na hatramin'ny volo na hatramin'ny rehetrarehetra ry havana dia tonga saina izy hoe naninona tsy vadiko ty. Vitany zany ry havana malala, tao ny namana ry havana efa hoe mba ny kalma amin'izay raha miseko ry havana malala dia nisy koa ny olona ry havana hoe fa maninona tsy vadinao ty, lasa nandeha nivavaka ohatr'izao, naninona vadinao ty tsy efa ho lasa verisaina, azoko daholo zany ry havana malala hoe verisaina za ry havana satria fa mivavaka loatra. Fa hitanareo ry havana ny fahasoavana izay hitako teo amin'ny ary zany dia fantatra ny raha miseko zany ry havana fa tsy teo hitany masony zany hoe fahasoavana zany, fa ny tenako kosa ry havana malala mahafantatra hoe izao ny fahasoavana hitako teo amin'ity fivavahana izay nataoko ty ry havana. Tena hitako hoe nisy fahasoavana tamiko ary zany mahatonga anao hoe tsy ry havana na iza manenjika ry havana malala tsy hisarako amin'ny Jesosy Kristy zany satria ho aiza ny tenako ry havana malala raha hisaraka amin'ny Kristy, ho aiza ny tenako na ny fitezaiko ny zanako hitako hoe miova, na ny fitondran-tenako hitako hoe miova ary tena nahafinaritra tamiko, mety hoe miova amin'izao tontolo izao ny fiainako ry havana satria tsy hitan'jareo mitafy lamba tsony za ohatra n'ilay taloha ny fitafiko taloha hoe tsy hitan'jareo hoe ohatr'izao intsony
ny toetsainako ry hava-malala na ny fomba fitenenako ry hava-malala fa tsy maninona ry havana tsy maninona ny enjen'olombelona ry havana fa Jesosy Kristy kosa ry havana momba ay ary momba anao satria tsy nitsika zanany ka eto ry hava-malala miteny hoe aza tao mampisalatsala sika ry havana sambatra oziny izay miaraka amin'ny Kristy hitatsika ny fiafarana efa miaraka amin'ny Kristy tsika ary tsika eto ry havana dia fatatsika mihitsy hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany manao akory tsisy fitaintainana ry havana na ny vavan'olona izay miteny zany ry hava-malala tsy ho hitanao izany tsy miantsaika aminao zany ry havana aza tao makivy zany ry havana aza menatsy anao miara-dalina amin'ny Jesosy Kristy aseho azy fa miara-dalina amin'ny Jesosy Kristy ary raha misy olona ry havana malala manenjika anao dia ny zavatra ataotsika ny zavatra ataoko ny zavatra ataonao dia mivavaka an'ireo olona reo tsika na fianakaviantsika zany na ny vadinao zany fa hovain'Andriamanitra reo ry havana raha zany vadiko taloha ry hava-malala rehefa hoe anao sabata zany za ry hava-malala dia tena hitako hoe miafiafy misy matahotra sao dia atao moramora ny telefona ry havana mihidy tsara misy ny sao dia hoe tezitra ny ramoseko fa ny hovain'Andriamanitra ry hava-malala ny hovainy ry havana satria io fivavahanao io ry hava-malala inon'Andriamanitra ny etaponao io hovainy raha am'izao zany ramoseko miteny ry havana rehefa ohatra sabata dia ohatra hoe izay miinvite olona atao trano dia ramoseko misy miteny aminao hoe sabosy alleloia sabatanao dia tsy manantsolo izy akoatrany hoe havana angambany hoe ho tonga atao trano dia tsy afaka ialana fa raha ohatra hoe olona andeha ato amiko dia hoe tsy afaka ny madamako fa sabosy androany alleloia fitahian'Andriamanitra zany ry hava-malala ary tena nahafaly anazy zany satria na dia hoe tsy niova tanteraka azy ny ramoseko ry havana dia hitako ny fahatsarany ry hava-malala na iza manenjika raha zany hoe fitaintainako taloha zany ry hava-malala namako maro misy miteny ary tena maro miteny amin'ny ramoseko sao dia ho lasa ho verisaina tsy vadinao ty fa tena niova tanteraka fa Andriamanitra kosa ry havana nampisy fanahy masina tao aminy ny hovain'Andriamanitra izy noho ny hoe rehefa sabosy ny andro dia manaza sabosy ny vadiko dia tsy ampidiriko olona ny trano alleloia zava-dehibe tamiko zany ry havana ka io fananjehana olona anao io ry hava-malala afaka io rehefa kinao amin'Andriamanitra ry havana ivavao ny olona izay manenjika anao ry havana ivavao ry havana tsy hoe akory ny olona manenjika anao dia koa ianao ry havana hiverin-dalana na hoe anaratsiratsy ny olona koa tsy ry havana mandolia ry havana mivavao ento ampelatanan'Andriamanitra ry hava-malala fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry havana ary manova zavatra ny tenako manokana ry hava-malala dia tena hitako hoe niova na ho fahasoavana izay azoko na inona ny fitaintainako rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao ry havana olombelona moa tsika ry hava-malala tsy maintsy misy hoe zavatra inona ny mampitaintaina tsy maintsy misy zany ry havana fa kosa rehefa kinao amin'Andriamanitra ry hava-malala na iza manenjika anao na iza manenjika anao rehefa hoentinao amin'ny fahamarinana ry havana-malala ka fivavahana amin'ny fatokisana an'Andriamanitra ry havana dia ahovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra mahay manova zavatra ny Andriamanitra ry havana alleloia tena mahay manova zavatra Andriamanitra ary tena isorako an'Andriamanitra zany fa tsy very ianao ry havana ary miteny aminao eto za ry havana malala hoe aza miverin-dalina atsika efa zanak'Andriamanitra atsika efa zanak'ondrin'Andriamanitra atsika efa vita batisa teo an'Andriamanitra itsika efa mpianatra an'Andriamanitra aza miverin-dalina fa na Jesosy Kristy aza ry havana ny anjena inona moa ny ratsy nataon'i Jesosy Kristy ry havana malala tsy antsika ny izy nefa dia ny anjena ry havana ny diovin'i Jesosy Kristy ny faotaontsika ry havana nijaly Jesosy Kristy ny anjena izy fa tsika olombelona ve ry havana malala tsy ho enjena koa ka eto ry havana miteny amintsika ry havana malala maretatra amin'ny farany aza atao hoe mampiverin-dalina zany hoe enjena zany ry havana fitoro tsara eo amina ten'Andriamanitra ny finoanao ry havana malala fa ho hitanao fa zava-dehibe zany hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany aza menatra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana fa itsika ry havana dia mbola ho tsaraina ho aiza ny fanahintsika ry havana malala raha miverin-dalina atsika nefa fampalompon'Andriamanitra foana hatramin'izay ho aiza ny fanahintsika ry havana teto ihany ve tsika nanao izay tokony nataontsika nivavaka isaky ny alina tsika nefa ho very ry havana malala dia ho aiza atao vivikirony Jesosy ry havana malala fa ny fianakavianao ny havanao ny olona miara-miasa aminao
hovan'Andriamanitra reo ry havana rehefa tena hoentinao amin'ny finoana fangatanao amin'ny Jesosy Kristy. Ka mino zary ava-malala fa tena nampisokatra ny fanahintsika rehetra zany tenin'Andriamanitra zany ka dia ho derahina ny Jesosy Kristy an'Andriamanitra reriany ny fahasoavana. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany toriteny mahafinaritra be andranam-bavitsika kadaka malala izany. Mahafinaritra be menao anisy fa tena misaotra anao zay tena mankasitraka fa tena mampahery le tenin'Andriamanitra zay nentinao raha nabavy. Ary matoky sy mino fa ampahery olona maro eto indray izay miatrika fanenjehana. Tena marian'ny tenin'Andriamanitra mihitsy eto tombo fahasoavana ianao dia mitombo ositra dia mahereza trany tongava amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana ianao raha nabavy kadaka tahiny Jesosy. Miaraba ny Kodaleoni, Orgaran'Orso, Malalarandry, KNSB, izy koa mbola tsy voarabako teo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ampahery zany tsika androany amin'ny olona zay mety mandalo fanenjehana ary sika mila olona mazaka enjehana. Ny zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra fotsiny dia zao, aoka ny fanenjehana atsika mba ho nono ny fivavahana. Le tenin'Andriamanitra raha dia dinganiko avy hatrany amin'ny andininy fahasivambolo, aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany ihany olona. Tsy hoe tsika mijaly satria tsika mpamono olona noho ny fahotany zany dia hafa mihitsy zay. Ko raha tena enjehan'ny olona, tena mafy zao enjehan'ny olona zao nefa ianao sasatra ny misoloky olona dia ahoana ianao tsy enjehan'ny olona? Tsy zay le izy. Teto ambavaka raha lafa mafy oatra ny fanenjehana fa inona ny fanenjehanao? Hainao nangalatra zavatr'olona. Tsy maintsy enjehan'ny olona miaro izy Jesosy hoe aoka mba tsy izay ny hoe hijalinao hoe ny fototry ny adinao, fa ny fototry ny ady eto dia ny fahamarinana, ny filazantsara no ny amin'ny Jesosy. Ary nareo dia courage fa tsy mbola nisy olona nanompo an'Andriamanitra ka tsy voahenjika ary fanenjehana dia miainga amin'eo akaiky eo. Tsy maintsy miainga amin'eo akaikinao matetika vady ny tomboany io dia fianakaviana akaiky, ray tampo, ray aman-dreny dia mitatra. Androany zany dia tena te-hampaela antsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza Petera voalohany toko 4 andininy 12 soramana dia fananarana mba hiaritra raha enjehana no famarina hiaritra miaritra zany dia ile zavatra eo fa ianao koa eo ny ainandro miaritra ainandro etrehana ny ainandro, eo ny atsika miaritra atsika, eo ny atsika, eo ny orana miaritra orana, eo ny orana. Miaritra zany dia zao tsy mitsoka fa miaritra. Ary le miaritra tsy hoe manohatra fa le miaritra zany misy zavatra vela hiatraika aminao fa ianao miaritra. Hainao tsara zany hoe miaritra zany. Miaritra zany misy zavatra tena atrehanao eo fa tena manenty izy ty tena hiaretanao. Alleluia. Ry malala aza gaga noho ny fizaham-petra mamay zay mahazo anao fitsapan-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Aza gaga noho fizaham-toetra mamay io mamay zany tena mamay. Ary tsika reto dia miaritra zavatra mamay ary mila mazaka miaritra zavatra mamay amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Dia tsy tokony fa maninona ary ahako no ataon'olona, fa maninona ary no enjehan'ny olona, fa maninona ary anao zao. Tsy gaga tsika zany fa tsy fantatritsika. Araka ny fanazavany Jonathan
tsy misy miala ozy izy berta tsy milavolevina fa miatratra amparina ozy izy rahalaby Jonatana. Alleloia. De tsy gaga zany tsika. Ny tena marina ny tena tokony hagagatsika raha tsisy manenjika indray ary tsika. Marina reno mitaraina sarana tarata io vaditsika io foana ary misaotra an'Andriamanitra mba zay vady tsisy mifanenjika zany fa mba de efa samy eto. Alleloia. Ary zavatra mba tsy nilalovanay zany isaorana an'Andriamanitra hoe ino zany a za matsy zao niditra voalohany taminatin'izao lalantsika zao niditra herinandro a de nanaraka mampionona isoraka Andriamanitra mba tsy nandalo an'izany zay mivady hoe ino zany a de zay enjea mampionona efa aninona any maro ny fanenjehana mahazo ary nareo reo miatrika an'izany daholo indrindra fa mivadiny amin'ny vadinareo. De marina nge zany tena nabavikataka zany manina menao le izy de somary sady mitsiky kely any mahatsiaro hoe raha nabavikataka io teta aloha mba izy indray mba nanadroandro any raha nabavitsika lovely rehefa mivavaka eto zany lovely mivavaka de i raha nabavikataka amin'ny toriteny teo iny tam'izany izy mananiantsy manadroandro any raha nabavy lovely am'ty vavaka ataotsika ty. Isorana an'Andriamanitra fa mba io indray izy tonga eo de mba izy indray zao mba mandalo fanenjehana ihany koa aherezy tsika fa mahafinaritra be hoe fijoroany a de tokony hampahiranareo rehetra zay mandalo fanenjehana zany fa niaritry ny ranabavy iny fa voalohany vady ny tena sarotiny fa tsika rehefa miezaka mijoro de tadidio a Andriamanitra koa tsy mipetrapotsiny fa Andriamanitra koa tena mijery atsika ary tena momba atsika fa tsy manary atsika ary avana manara. Fitsapana mahamay zany de tena mahamay zany. Mety andalo zavatra karazany zavatra maro ianao tsyny hoe fa maninona ary za mivavaka ve za de atao an'izao tena mivavaka mihitsy ianao de atao an'izany ary raha tonga aminao zany hoe noho ny amin'ny fivavahanao mahatonga ny zavatra rehetrarehetra eo tsy fantatra ao ny zavatra mety hoatrehanao mety elan'ny olona ianao de aza atao mahagaga anao zany vola ten'Andriamanitra mantsy hoe aza atao mahagaga anareo aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany 9:30 fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifanimba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa zao zany isika kristianina de zay nalehan'ny Kristy de alehantsika. Jesosy ny ravina tetỳ tany ka tena nandalo zavatra mafy etretinao zay voateraka izy de efa nifofona ny ainy voateraka izy de nifofona ny ainy voakelikely izy de tsy raha in'ny olona tena hoe tsy ninon'ny olona izy. Jesosy etretina hoe Jesosy a manangana maty fa ny eo an-tanàna ny tsisy mino azy de noho izy mety hiarany zany fa ngamba heverinao fa hoe firy zany hoe havanay mba mangatabavaka aminay zany ry havana malala tena misy tokoa ny havana marary fa mahalany zany hoe misy havana mangatabavaka misokatra eto ny fandana isaky ny talata tsisy havanay reny na ray areo mba mangatabavaka eto ho Jesosy mimpaminany tsy masina taniny zany ety fa zavatra tokony efa ampareo ndry ty zay ty mba nanokatra san'Andriamanitra tsy mba nisy mitsy fianakaviana ambany tele eto ambavaka ka aza atao mampalelo anao zany tsy aza atao mampalelo anao zany fa Jesosy koa tsy ninon'ny olona teo aminy nolaviny ny olona ho Jesosy hoe nisy tanàna zany tokony nalehan'i Jesosy de nalefa ny mpianatra ero lalana de nanontaniana nareo hoe handray an'i Jesosy fandalo eto izy de ozy zay tsy handray izy ny tena hoe nefaty tsy nandray azy ireo izy raha itsika hoe mpahitory teny tsisy mandray de malahelo tsika
fa Jesosy nandalo zany teo aloha tsy de raha mandalo zavatra ohatry zany antsika de andinifa tena mivolo tena miteny hoe raha araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy any ny lalana lehan Jesosy teo de lalana ho alehantsika ho avy ny fotoana andalo anoana antsika io ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra de tady dio fa Jesosy vao nomboka ny asa n'Andriamanitra anao ny asany de nandalo anoana ny 40 andro isika vao anomboka anao asan'Andriamanitra misy fotoantsika mandalo anoanany anomboka anao asan'Andriamanitra mandalo anoanany ianao renao mihitsy hoe misy ady lalovanao zany fa Jesosy tompoka 40 andro sy 40 alina ny aloha lalana anao araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy na misy fijaliana ny iainan'ny Kristy zany iombonantsika aminy ary tsy tokony akivatsika zao lalantsika zao ny Jesosy mahafilavitra ny tsy hiravana mandeha mitory-teny zany mandeha tomobile am'izao Jesosy hiravana raha asehoko anao ny lalana rehetra nalehan'i Jesosy nandeha mitory-teny de ho gagy tsika hoe niainga teto izy de naketo de naketo de fotoana foy ihany zany Jesosy mitaingina boriky hiakatra Jerosalema zany iny ihany izy mba nandeha mitaingina zana boriky fa mandeha tongotra nefa de mampalahelo be de be ny olona mitaraina amin'ny fitoriteny fa tsisy katikatara de ataony ezaka katikatara aloha ahafahana mandeha mitory-tenin'Andriamanitra fa za de miteny foana ataovy ny ezaka fitoriteny ho avo azy ny katikatara be de be tsika tena mialangalana mihitsy hoe andeha hanao asan'Andriamanitra ndao anao tafika masina be vovoka be ngy any raha natany tsy tatoko le vovoka any ka tsy voansery am'ireny fa Jesosy teny amin'ny désert mitory tenin'Andriamanitra misy fijaliana tao fa tsika nefa mila miombona am'izany miombona amin'ny fijaliana amin'ny Kristy malahelo mihitsy hoe mitory teny de tsy henon'ny olona fa nga Jesosy ravana nisy fotoana nge Jesosy ka nilavon'ny olona letsika tena ohatry ny hoe ndray andro zay nisy atry nampalahelo kely anazy nisy olona zay zany nanaonao foana teto amin'ny gropitsika teto de nisy loko vola taminareo izy zany manaraka atsika eto de nareo ihany no alainy ami de solokiny vola de maromaro tamin'ny ankizy teto no angalany vola solokiny vola ary deka nisy olana mihitsy teto tam'izay fotoan'izay deka nisy olana tamina tokantramon'olona mpanaraka atsika eto satria nidiran'io ranabavy io de avy eo am'izay zany niditra tsehatra tamin'izy de miteny azo mafy moa zay mivady tam'izay ary tena nitenenina mafy mihitsy zay ranabavy zay teto de indray andro am'izay nisy mpanompon'Andriamanitra ohatra atsika zao ka le ranabavy io rehefa niala teto amitsika teto de nandeha nakany amina mpanompon'Andriamanitra avy de manana fiteny tantarany ihany moa izy de rehefa ohatra zay moa tsika matetika rehefa tsika ny eo de tsika no iaran'ny zavatra de teneniny tamin'le mpanompon'Andriamanitra tany am'izay hoe alaiko baraky any amin'ny Facebook izy zavatra tsy mbola nataoko hatramin'izay niainako teto amin'ny Facebook hoe hanala baraka ny olona eto zany tsy bediny Jesosy am'izany de tsy manao an'izany fa zao no tena nampalahelo anahako to de aviavy be mihitsy le mpanompon'Andriamanitra ianao izy izy tena raha mbola olo loatra anao io mihitsy izy tsy mpanompon'Andriamanitra tena ianao ary olona mpanala baraka olona eny amin'ny Facebook nefa le ranabavy io no niteny azy sy zavatra teneniny tany de za zany tena ranabavy hoe tena le rahalahy tena oralahy tena tsy nanao an'izany tsy nanaiko mihitsy izy ianao tena tsy nanaiko mihitsy izy fa de za nanao an'izay zavatra zay de tena nampalahelo anahy tam'le izy le ranabavy za zany nanavatra anazy tsy na tam'izay hoe tandreminao ty ranabavy ty fa hitako aminareo ao fa zao zavatra natao tato aminay tato de mitandreminareo tena tonga de avava be le rahalahy tam'izay ianao tsaratsara olona ohatra zao nefa le zavatra tena nitranga teto
hainareo hoe zany tena mitranga teto zay hoe olona anao zavatra tsy nety teto zay fa tena tam'izay tena tenen'le mpamle rahalahy hoe tenenao izy tsy tokony mpanompon'Andriamanitra zany ianao fa tena mpanaratsy olona tsaratsara olona nefa ry zatra tena zavatra tena itsy ary fitiavako azy mba hirovako ny asan'Andriamanitra hoe tandremo ty olona ty manao zavatra ohatr'izao tena tam'izay zany ny zavatra alahelo tao tanatiko hoe andray ty zahako hoe miteny zavatra za zany miteny zavatra de le olona io koa miteny zavatra fa zavatra teneko to de tsisy raisina fa tenen'ity olona ty ihany no izy de sika nalahelo aho tam'izay fa tsaroko tampoka ry havana hoe Jesosy aza nanao fanasitrahana na nitoritely na mpisafidianina ny olona Barabasy sady Jesosy Barabasy avela ho izy olona de tsy nalahelo tsony aho ny any Jesosy ary zany eny amasom-boaka mafy fa zao ny zavatra mahafinaritra anahy io rahalahy io rehefa taty arina de tamikany izy tena etsana be le ranabavy ino izy fa tena za moa teny fotsiny ndre misaotra anao Jesosy fa miporofonao ihany hoe mba marina ihany le teniko resy lahatra ihany le olona nanariko hoe tena marina ihany ny teniko saingy mampalelo hoe efa betsaka ihany ny zavatra voalaza tanaty de sarotra kely ihany namapalista am'izay hoe aibe zany fa resan'olona anaty hoe ohatr'izay fa tsika mila mahazaka any zany miaritra fijiny eny Jesosy ary eo amasom-bahoaka hoe tena atakalo mpamono olona betsaka ny zavatra re hitarenantsika eo amin'ny asan'Andriamanitra tena betsaka ny hoe misy dona mahazo atsika de hitarenantsika nefa tadidio fa nitarakozatsika kavingy mbola tsy ampy mbola seny Jesosy omena nge nitakolaka kavanany sao de adinonao ary zany aizika matsiaro irery loha zany zao olona rehetra na vadinao ary milongolongo ohatrany tsisy olona ao an-trano milongolongy aminao no ninona satria anao mivavaka ry havako ah i Jesosy nge ry havana ka teo amin'ny sahany Getsemane ka natsiaro rery olona firy ny mpanaraka an Jesosy ozy ianao tsy voisa fa teo a Getsemane na ny mpianany ary 12 lahy eny fa na de ny mpianany 3 lahy izay tena akaiky ny fony namela azy irery ary havana retsika hoe misy olona mamadika ene de tsy resantsika tsony zay olona zay fa aloha izy hoany any avelatsika any izy fa anazy Jesosy zany fa esorina an'Andriamanitra aloha hoe fa mba etsika mavaka izy mba tsy hanao an'izany zavatra ratsy zany tsony amin'ny toerana misy azy any alleloia de misy fotoantsika zay malahelo fa ry havana de zay tokolo aloha afarako atsika eto amin'ny fandarana andramoka izao eto zany tsika tsy misy azany mifampindrampindram-bola zany hoe hitanao eto le olona de efa maro nge zavatra mitranga ohatr' zany eto nareo mijery reo de misy mijery de miaingy aminay tahiny tompo raha vavy de avy eo mihitatra amin'ny zavatra fa isika eto de mitovy teny manao asan'Andriamanitra fa tsika zany tsy association mpizara vola fa tsika manana association Gamaliel ihany mpagnome mpanampy ny sahirana fa eto amintsika eto tsy avelatsika izy misy olona mantsy ohatr' zany aisy ranataraty mpinamana be mihitsy zary sy mba taio mpampindramo vola kely ohatr'izao de aveo nareo mifanaraka any de aveo vo tonga ty le vokatra izy de lasa simba ny asan'Andriamanitra atsika tsika tsy manao an'izay avelatsika eo ny amin'iny fa za te ampahery atsika androany fa mila miaritra mila miombona fijaliana amin'ny Kristy tsika amin'ny asan'Andriamanitra zay ataotsika fa tadidio fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe fizahan-toetra mahamay fizahan-toetra zany natao izahana ny toetra de misy zany ny zavatra lalovantsika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra fa hiaretatsika reny de hifalitsika hoe tena amin'ny lalana tena izy mahatovy voenjika ohatr'izao betsaka angera fa n'izany fanenjehana mahazo atsika zany misy aminareo reo betsaka misy an'le rahalahy eo nivavaka izy ry havana de niditra ny fifahazam-panahy ohatran'izay nanomboka tsy nina kisoa
fanareo amin'ny vadiny azy isan'andro am'izay metseny raha matoto dia kisoa foana ny loka biby maloto daholy am'izay ny fidiny eny le rahalahy tena maimaina kely mihitsy ao tokantrano vary maina foana fotsiny nohanina aza minina ozy le vavy rehefa tsy inana loka tsara efa nidovon'i Jesosy teo ambony azy fijaniny ko tsy hohanina dia fivavahana inona loatra zany ohatran'ny tsika rehetra ireo tsy angeravana rehefa mivavakoatra zao miditra amin'ny fifohazam-pana tsika rehefa eo amin'le tia be an'Andriamanitra iny dia zao foana ny amin'ny olona sao dia mba tsy normal sao dia mba ho lasa dala mailaka misy olona mitena zay tsika sao dia mipika kely zay satria zavatra tsy mpahazo azy le izy fa za teteny aminao aza atao zava-mahagaga aminao zany aza atao zava-mahagaga aminao zany fa lalam-piainana zany ary rehefa tonga amin'izay ianao hoe enjehana ianao noho ny amin'ny fahamarinana dia voalohany indrindra Jesosy efa niteny tamintsika fa sambatra zay enjehana noho ny amin'ny fahamarinana ary resaka fizaham-toetra ao Petera voalohany ejika Petera voalohany toko voalohany 7 raha vakitsinga zany teny zany dia ny tenin'Andriamanitra hoe 9 Petera voalohany toko voalohany 9 izany no iravoravonareo na dia amparilovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa zareo raha tsy maintsy isy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra amin'ny hafo azy dia ny amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy izay na dia mbola tsy hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria nonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony fonareo dia famonjena ny fanahy alleloia zao zavatra mahafinaritra vetivety io ary nareo raha vao mbola misy mihitsy zavatra ataonareo ambony no Jesosy ohatra tena zary sy angamba tsy dia ho avy ito etsony fa maninona le vady korsea na le zana korsea le hava korsea tena tsy mety amin'zareo raha vo inony tsy resinao dia tsy mety lasa mpianatry Kristy ianao ho an'ny olona taka ny ranabavokadaka zany hoe mijoro na dia bediny le vady azy tadidio fa tsika dia ampianariny tenin'Andriamanitra mba hanaja vady lalohany vavy fa Andriamanitra tsika ranabavy nareo ranabavy reny dia mieritreritra zany hoe Andriamanitra ihany no tena hoe lalohany vavy mila ekena ny lahy tena raha le vadiko miteny azy mivavaka anao ngamba ny atsaiko izy tsy zay fa Andriamanitra dia mbola ambony no amin'ny zavatra rehetra zay zany aza dinitsika tsika misy hoe za ngamba tsy anao hijanona fa tena le vadiko amin'ny fotoana ianao mijoro io vadinao io ary ho resy lahatra ranabavy anankiray tadidiko foana zay tantara tena nisy zay tsy avela ny vadina mandeha miasa tsy avela ny vadina mandeha mivavaka manao san'Andriamanitra fa nefa rany izy le vao fo maraina iny ny diny ny vadiny ny armoire ny diny tamin'ny lakile dia nentina nanaraka azy ny lakile dia no fatezerana tsipiny anaty rano any mihitsy mivoa eo amin'ny pyjama mivoa eo amin'ny robe de chambre anao iny rasa ianao izy ndana mivavaka ary hitako amin'izao fa nisotra an'Andriamanitra io ranabavy io ary nanomboka nideran'Andriamanitra za Jesosy raha androany a Jesosy tena hoe tena tsy afaka mivoaka ato dia mbola hideranao foana ato amin'ity tokantranoko ity nefa za teo any am-piangonana fa oriavana eo ampiderana an'Andriamanitra eo zany ranabavy zany jereny ohatry ny sendra tafahondrika izy ao ambany armoire misy lakile tantara tena nisy zany gagabe izy nga misy dobla lakile vitan'izao mihitsy ny maso hita maso mihitsy ny vadiny naka ny lakile iny dia nitondra hitany am-paosy le rangahany any an-dalanto dia nariny any anaty rano any lakile an'le armoire tezitra loatra izy amin'le vady mandeha mivavaka jery le ranabavy tsy dia misy lakile eo ambanin'le armoire dia ina moa tonga dia voainy moramora fotsiny ny armoire dia nahakakanjo izy lasa izy nandeha mivavaka
tonga vany raha nga amin'ny arivo na natena hitany raha matoa miaraka amina akanjo fetina matorotsy nivoaka ny trano nandeha mivavaka raha matoa avy mivoaka avy nandeha mivavaka tandrina zapata ravoravo sy farafariny manao akanjo fa latsaka ho ary ratsaka ny rarakivony le rahalahy fa ahoana izy taiza anao nahita lakile an'iko izy nariko ary anaty rano ry ozy le rana baba hoe lakile narinao tsy lasa tany koa tefa nataony Andriamanitra tonga tao ambanin'ny armoara fa tena tonga io rahalahy io ravana tonga dia niova foa hoe mahery ny Andriamanitra ao aiza ny fiangonanareo da hivavaka tsika amin'ny heriny tena marina zany tantara tenako anao zany njara tiako atongavana dia zao isika koa mila mijoro mila miaritra dia mila mijoro ny olona tsy maintsy hanozongozona anao ny zavatra miorina tsara sy mijoro mahitsy tsara dia natao ozongozona misy fomba fitena anak'izy hoe ny fantsika rehefa andeha okapohana amin'ny marito dia ny fantsika mahitsy ihany tsy maintsy okapohana fa raha misy fantsika mibiloka eo dia tsy ampiasainy reny misy fantsika maromaro eo zany efa vonona dia andeha hikapoka amin'ny marito ka misy fantsika efa mibiloka tsy hisy kapoka an'iny mihitsy fa tsy maintsy ny fantsika mahitsy ihany no okapohana ary ny zavatra ozongozonina dia ny zavatra tsy mety voaongotra fa tsy mety ozongozonina aloha mandrapatonga ny malefaka ny ao amin'ny fakany ao dia izay voaongotana ka ny zavatra ozongozonina zany voaongotana zavatra miorina zany ary io ny mpanozongozina no tokony horeraka voalohany no le ozongozonina zany miteny anao androany fa misy manozongozona ianao fa ianao tokony hijoro foana Jesosy nozongozoniny dia voly ry havana fa hatramin'ny farany namadika azy ngery havana ny mpianatra Jodasy namadika namidy mory izy tsisy zay tsy natao azy fa izy na dia ny olona akaiky azy ary tena tsy ho tanteraka aminao zany tsy ho faty zany ianao anivoaka ianao ry satana ozy izy mantsy Petera fatapao ambadiky Petera ao misy satana mitady anozongozina azy tsy hatanteraka ny planin'Andriamanitra ny zavatra ilaina aminao dia zao mila ianao ao anatin'ny fizantoetra mama io mijoro ary manam-pifaliana no tena Andriamanitra fa araka ny iombolanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny koa raha ny aran-jaly amin'ny Kristy tsika Kristy nijaly aloha dia mifalia ianao fa raha ny aran-jaly tsy maintsy miara-misanana tsy manadino anao zany Jesosy ry havana tsy manadino anao zany Jesosy ry havana ny aran-jaly ve ianao dia ao moa le fomba fitenaka izay adrisany araka ihany dia valala vao hifanary sahirana ve ny araka teo dia tafita vao hifanary mampalahelo mahita mpivady natokeo mpinamana misy olona zavatra mba mampalahelo foana ity zavatra ity ohatra hoe misy tarika mpihira dia misy hoe groupe ohatra dia mety be zavatra ataony miaingany amin'le tsisy misy io mbola tsisy mandre mbola te miady mafy mamorikira manao dia manomboka malaza dia tonga dia misaraka dia ry zareo samy ireo zany dia mitarika samy manana ny tarika dia miparitaka dia tsisy tsony dia samy te iny zany zavatra mba mampalahelo anahy mihitsy amin'ny fiainana zao tontolo zao dia neny Jesosy tsy ohatry zany neny Jesosy tsy ohatry zany neny Jesosy raha niaraka niaratra taminy ianao tsy maintsy miara-manam-boninahitra aminy ianao tsika ngeravana ka hiara-njaka amin'ny Kristy raha tsy mety voaozongozona sika tsy mbotrika le izy zay le fitenika fa diso any tsy mbotry ny araka ihany dia adrisa ve fanary fa tsy hoe adrisa iaraka ihany dia mialatsimpo zay le izy tsy ohatra ny loha mihitsy tsy mbotry ny araka ihany dia adrisa ve vao hifanary Jesosy tsy manary anao zany raha vitanao niara-miaritra taminy ary raha ianao miaritra ny fahoriana amin'ny fanompon'Andriamanitra dia mifalia fa tena iarana amboninaitra aminy ianao tenin'Andriamanitra ke zany ravana malala Halleluja
raha iseho amin'ny voninahiny Kristy dia anao ko iseho amin'ny voninahiny kifa zany tenenao zany tsy inge ariavana ozy ny tena hoe zay maharesy dia hiaraka amiko hipetraka amiko anapaka amin'ny jentilisa hiara-anjaka alleloia zany raha ny teteny aminao hoe atreo raha resaka fivavahana ny anenjehana anao a resaka mitorony mariny ianao dia voamenao aratsiana voamenao atsiratsiraina tsy problème zany zany mihitsy ny tokony hifalianao andiva efatra voly sambatra anareo raha aratsiana amin'ny anaran'i Kristy sambatra raha noho ny amin'ny anaran'i Kristy anaratsiana atsika dia sambatra isika so ny amin'ny fahotantsika dia hoe misy mahazo atsika noho ny fahotantsika dia tsika sambatra fa enjena no fahamarinana tsy fahamarinana ny enjenanao fa mbola tsy fahatanterahana fa raha noho ny amin'ny anaran'i izany mahatonga atsika eto ity fandarantsika ity dia misy olona sendra mahita n'izy ity indray dia ohatrany tsy mahazatra ny olona ary ray ny olona manakihana ny fandarantsika ity indray mpanompon'Andriamanitra ihany zao le izy ohatrany tsy dia rekotra fa taloloha tany tena teneko anao izy eto amintsika eto taloha misy ohatra hoe zavatra toritsika androany mitory fahamarinana anankiray tsika androany raha pitso ihany dia misy mpanompon'Andriamanitra fa mamaly to dia mamaly an'iny zavatra iny amin'ny alana fampianarana ihany koa tsy hoe fanenjetsay isika hoe fanenjehana zany fa na inona koa zavatra mitranga tsy ataontsika anankivy tsika nandroso foana nandroso foana tsika tsy nety kivy inona ny tsy lazaina fa tsika tsy kivy amin'izany raha mbola noho ny anaran'i Kristy fitandremantsika fahamarinana fanaovantsika sitrapon'Andriamanitra no hanenjehana antsika dia za teteny aminao mifaly alleluia mifaly Jesosy ngeravana avy nijaly sy niaritra ohatr'izany fa mpanjaka ny lanitra ngeravana i Jesosy eritretinao ao an-danitra ao an-danitra ao efa tsy misy afa-tsy olo-masina ny anjely tsisy afa-tsy zava-mamirapiratra fiainana tena tsy misy ohatr'izany fa izy ny mpanjaka an'izany dia tena nataon'i Jesosy nitsoaka izy raha nika ataon'olona mpanjaka teto an-tany tsisy ilako an'izany hoy Jesosy zahay mpanjaka ny an-danitra dia etretinao fotsiny hoe mijaly izy teto mpanjaka izy ihany tena hoe mba mijalijaly kely ohatrany io ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia avela ny alamaina ve ianao tsy avela ny alamaina ianao dia ampahirantsika androany tapaka ny feo izy malala randry nareo hoe tapaka ny feo ianareo koa hoe andeha tsara ozy izy iama fa mivoaka kely dia avy hoe miditra zay mahalala randry ka te hampahirantsika zany Jesosy any an-danitra any ry havana misandratra izy any fa nijaly izy teto an-tany niaritra izy teto dia tsy tokony hampahery atsika ve zany mba hiretantsika eto dia androany zany tsy tokony ianao intsony ny taraina sy hitomana za enjehan'ny olona amfany ha za enjehan'ny olona alleloia lalana nalehan'i Kristy zany fa ny lalana nalehan'i Kristy nietra izy dia nisandratra nijaly izy dia nanjaka nitomany izy dia nifaly dia zany koa ny anjaranao ary zany ny tokony hifalianao mahereza alleloia tapatapaka mihitsy hoe mifandresanareo anay zany mampalahelo zany za aloha ty sao tsy mety tapaka fa zany hoe nareo any mahita dia nareo no inoko alleloia fa raha misy mijalo izy satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka kalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izy reny hitanareo misy olona any Afghanistan tany anina moa zao le nisy an'le
tany Nigeria nisy an'le kristianina be dia be tonga dia nidorana natao tao anaty gony izy zay tsy tadidika nidorana le groupe islamika hoe Boko Haram zay misy zazakely dorana velona fa za tena miteny anao fa sambatra ireny olona ireny ny voninahitra iainany reny any an-danitra any tsy mitovy amin'ny antsika reto ny antsika reto tsingy ravana tena mbola men'Andriamanitra malalaka angentsika ravana mbola manompo an'Andriamanitra zao manompo an'Andriamanitra tsika zao angatsika maninona angatsika misy hoe migadra raha mitory teny eto mbola tsy tonga am'izay aloha ny olona taloha mandeha tongotra tadidiko mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra namane taloha zay mandeha manao sabata zareo taloha mandeha tongotra adiny 3 any Madagasikara miala avy any Tosy mandeha makany miainga avaiza moa izy zay tsy tadidiko intsony makany vato ngamba mandeha tongotra tsisy frais mandeha bus mandeha tongotra azafady tsy mihinakanina fifadikanina forcé ozy izy tsika zao manompo an'Andriamanitra voky angetsika fa ninjehana kely tenanao fa kely reo zavatra lovanao reo kely reo zavatra lovantsika reo vady milongolongo zany hoe kely zany zanaka manao teny marary zany kely zany aza mba kivy am'izany aza mba miembotra am'zany aza mba malahelo am'izany fianakavinana isorin'olona atao anaty groupe ny fianakavinanao satria hoe mivavaka eto izy hoe efa lasa dala mihitsy ngameny kely zany tsy zany mihitsy ny ataontsika ty zany tena ozy le ranabavy anankiray zay izy ty fianakavinana fa ny azy raha Jesosy nikitikiteny dia zao nyteneny hoe tena soritsoa anatin'ny fianakavinareo mihitsy raha zay ny olona fa tsy maninona za tsy maintsy manompo an'Andriamanitra mijoroa fa mila miaritra sika mba hahafahantsika migoka ny vokatry zao firetantsika zao andiny fa vita fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra ary mety tomboka amintsika zany dia anao kosa ny hafaran'izany zay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra ary raha saika tsy voavonjy ny marina aiza no isehoan'ny ratsy-panasin'ny mpanota aoka izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaova-tsoa no hanolorany fanany ho an'izay matoky dia ny mpanao azy tsy namanjeny embotrytsika ho izy sondona azavada isy anakananao zany misy ranabavy zay taloha tsaroko mihitsy te hivavaka te voakasiky ny ten'Andriamanitra dia te hiditra amin'izany fivoazam-panahy zany fa vao hitan'le vady n'le fiangonana nidirany tao amin'ny fiangonana isanay tamin'izany fa teneko anao ry havana ny rano ny vadiny tsy anao mandeha mivavaka any niditra ny insista nandeha nivavaka any le ranabavy fa nidiran'le rahalahy nidirany tao am-piangonana ry havana tondrany fitaovam-piadiana mihitsy reto hoe enatra zany sady tahotra zay tamin'izay tena hoe zay Jesosy tahiondrana vavy satria nysotominy nivoaka tao am-piangonana tondrany fitaovam-piadiana mihitsy dia tena hoe tenenina efa tsy ilaina maka tenena ny ratsy tao am-piangonana zay hoe anaty fotoam-bavaka tonga dia miteny ratsy vararaka izy sady misitona n'le vadiny ao amin'ny vozon'akanjo voaka ao am-piangonana miaraka amin'ny fediny izy hoe hikapoany an'le vadiny nampalahelo zay nampalahelo tamin'izy moa tsy nijoro le ranabavy fa tena tonga izy ranabavy hoe tena tsy vitako izy fa tezitra ny vadiko zay koa moa tsy afaka dia hoe hiteninina be satria tsy zay miatrika an'le izy mora no miteny hoe mahereza fa nareo miatrika an'le izy ny tena mila matsapan'izay
zay tsy maintsy tenareo foana hoe mahereza courage fa tsy zay miaina an'le izy fa tena hoe zay navaka hoe tsy vita de tsy nivavaka tsy nleranabary fa misy miatrika zavatra mafy vonon'ny vadiny geravana vo mivavaka fa nijoratra amin'ny farany le vadiny ary lasa nivavaka indray am'izao fotoana zao maherezy tsika rehetrarehetra aza kivy mandalo ady a mandalo olana fomban-javatra zany aza kivy fa raha miaritra leo fanenjehana io tsika de lalana ny lalovan'i Kristy tsy maintsy ho hiara ho sambatra sy anjaka aminy tsika de mahereza ny tompo miaratsiny aminareo zany androany la somary tapatapaka ny fandarana fa tsy miankina mipona izy fa tsy haiko na connexion zany na no ny andro mafana na no ny appareil mafana tsy fantatra tsony fa de isoratsika androandra raha tanteraka somatsara zao fandarana zao vita somatsara ny fandarana ny avatra ho antsika zany androany de zao raha mandalo fanenjena ianao misy amitsika ngeravana na de hitany olona eto fotsiny ary ny savana miafina mihitsy anao mba tsy ho tononika eto ny anaranao mijery eo ihany nareo a fa tsy miklike an'le fandarana reo mba tsy ho voatononetiny zany koa tsiny zay mipotra de tenga asany apôstôly an'olo olgary iam misy olona sasany eto raisy ny fifaliana mihitsy voatonona anara fa misy olona tena voatonona ny anarako tena hitany fianakavy hitany olona eto indray zao de enatra le izy za de teny aminareo maevana zany ary tadideo fa misy Andriamanitra mijery atsika io ary Andriamanitra mijery atsika io Andriamanitra mijery atsika io mahita ny zavatra atrehantsika ary mampanantena antsika sady izy hoe mifalia fa lehibe ny valim-potianareo an-danitra samy mahery tsika fa mitahiny ny tompo matoky sy mino fa varenareo ny afatra androany courage raha misy fanenjehana de tonga de mifalia fa ao anatin'ny lalana ianao zay mahereza daholintsika rehetrarehetra Sabiaminau amputucinya zufitaliana nuyaku faku nirazainala sakau tupo bitsi urara kantani faura iskui kurina tompuku anadiwa inti au desasyo nyasabianinau amputucia zufizaliana nuyaku faku nirazainala sakau tupo ditsi urara kantani faura iskui kurina tompuku anadiwa uza iskuni razainala sakau anadiwa Jerusalem, Mavava, Haitana. Uzaskune Razainala, Atsaka, Anadimua. Fatiando, Vala, Jerusalem,
santi amini larivuana kautuvumira zainalatsakao ufuti andupika kauvalahata anduvanifyayana marakira Saka, I love you, Fate andova, vai Jerusalem, ma baba, haitana. Usa escure razanala, Saka, I love you, Fate andova, vai Jerusalem. Halleluja. Raha antsika vavaky zany ravana malala dia tenitsika androany hoe Jesosy io raha sendra tojo fanenjehana ako raha sendra tojo olana dia hijoro a Jesosy. Halleluja. Raha tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia samy hiteny hoe manomboka androany Jesosy a raisiko fifaliana raha mba voenjika noho ny amin'ny anaranao aho. Halleluja. Raisiko fifaliana Jesosy raha mandalo fitsapahana mamaiva ihany amin'ny fanompoko anao noho ny amin'ny fahamarinanao Andriamanitra dia raisiko fifaliana zany andro androany tokony ahery indray tsika rehetrarehetra fa za tena mbola teteny aminao fa maivana zany fanenjehana mahazo atsika zany raha miohatra amin'izany natrehan'i Jesosy zany nefa ny voninahitra ho atafitin'Andriamanitra atsika dia mihoatra lavitra no io zavatra izay lalovantsika io. Tenin'Andriamanitra ngeravana malala ny amin'ny salamo 120 dia miteny manao hoe any 110 manao hoe efa zatoetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay tamin'ny fanadio vola fotsy sy meo ianao efa napihitra anay tamin'ny fandrika ianao efa nisy tamavizatra teo ambalahanay ianao eny efa nambade olona nitsaka ny lohanay mihitsy ianao nde namaky ny afo sy ny rano zay fa ho ny tenin'Andriamanitra hoe fanotolana ny voaka ho amin'ny fitahina mahitretrika ianao. Ninona lalovanao taditio fa tsy mandrakizay akory ny alahelon'izay nyzoim-pahoriana ry havana ao amin'i Jesosy fizaham-toetra ny anarany reny ary ao anatin'izany fizaham-toetra zany ianao mila miseho inona ny tena toetra ao anatinao ao aharitra ve ianao hijoro ve ianao. Androany samy mivavaka amin'ny teny hoe za Jesosy a hijoro a Jesosy za Jesosy tena hijoro a. Halleluja. Sotra anao Jesosy tamin'ity fotoan'androany ity raha afaka namita izao fandarina izao indray mitory izany teny mamy zany. Matoka Jesosy fanapahery olona rehetra indray teto androany mba hijoro raha tonga ny fanenjehana fa tokony haretanay zany tokony haritra izahay noho ny amin'ny anaranao ary raha tianay nisy no hitafy voninahitra dia tokony tsy hampaninanay ny haritra ny amin'ny fanenjehana fa afaka milaza Jesosy fa tsy hampahafiriny ny fanenjehana nahazo an'i Paoly zany tsy hampahafiriny ny adiny natrehan'ny apôstôly zany zao zavatra mba lalovanay fanenjehana isan-karazany fa omeo hery izahay mba afahanay mijoro hatramin'ny farany. Sotra betsaka Jesosy aho meo hery ny tsirairay avy
mba hijoro ka tsy homenatra anao raha tonga tokony fanenjeha fa hijoro hatramin'ny farany. Misaotra betsaka Jesosy io. Dia raha ny aja ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tsy hisy latsaka an-dalana izany teny izany fa hamohany ampon'ny tsirairay avy daholo Jesosy hitondra fiainanao anay. Misaotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia mampandrotsika ny navavitsika Iama hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo zoky Iama. Tonga amin'izao vavaka fiambena izao hiara-hivavakantsika ho an'ny firenena sy hamaranantsika ny fotoana. Halleluia. Misaotra Jesosy malala, misaotra tanteraka teto sitraponao, tanteraka teto votsika teto izany teninao mamy, teninao masina izany Jesosy. Misaotra satria tena mbola hoe manome hery anay, mahatonga anay hijoro hatrany izany teninao izany Jesosy. Na inona fanenjehana, na inona zavatra miseho amin'izao fiainana izao Jesosy malalo. Ka manotoana fonay satria izahay mbola olombelona ihany Jesosy malalo. Dia na hainao izany teninao izany izahay dia indro izay Jesosy malalo tena hoe hijoro satria mahatsapa izay Jesosy fa tsy nahazo anao ary ianao izay tsisy fampetipetenana, ianao izay masina indrindra voatontonona voenjika indroka izahay moa Jesosy izay izy tena hoe ao anatin'ny fahalotona Jesosy malalo dia misaotra anao izay amin'izany teninao mamy izany. Misaotra nampitondranao izany mpanomponao izany teninao izany satria fantatra fa misy Jesosy malalo voatotoana tokoa amin'ny alalan'izao asanao masina izao. Dia ndreto izay Jesosy malalo tena hoe hijoro amin'ny alalan'izany teninao izany. Na inona fanenjehana Jesosy meo hery, meo tanjaka. Tsinjovy lalana foana izay Jesosy malalo ary mamindraha fo amin'ireo manenjika anay Jesosy malalo. Dia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny izany teninao masina izany matoky izay efa tena hipakany amin'ny tsirairay avy izany teninao izany ampijoro izay rehetra na hihaino azy izany teninao izany. Misaotra Jesosy. Ankehitriny izay Jesosy malalo tonga eto tongotra indray tsy miafina aminao Jesosy ny amin'ny firenena izy tena ao anatin'ny fahalotona ray masinao, ao anatin'ny fahasaranana, ao anatin'ny favetavetana isan-karazany Jesosy malalo miseho amin'izany firenena izany. Jesosy ianao irery ihany ny afaka iantsoranay, ianao irery ihany ny afaka manova izany firenena izany hoentina hitanao trehanao Jesosy malalo. Mamindraha fo amin'ny firenena Jesosy malalo, mamindraha fo amin'izany vahoaka ao anatin'ny firenena izany Jesosy satria tena hoe mafy ny mahazo ny vahoaka malagasy. Misy Jesosy malalo tena hoe mijoro miankina aminao nefa mbola ohatran'ny zava-poana ihany zany fa mbola miseho lany Jesosy anay alitony isan-karazany indrindra ny amin'ny fanompo-tsampy Jesosy ovainy fiaina vahoaka malagasy, ovainy fo ny vahoaka malagasy mba tena atoraka aminao satria izany Jesosy mihevitra mampisaraka azy ireo aminao hisehoany izao zavatra rehetra izao. Efa ho andro farany izao Jesosy afantatraika apetraka eo am-pelantananao izany vahoaka malagasy izany ao ny afonja ovainy fon'izy ireny Jesosy ameo hery. Misy ny voafonja nefa tsy nanao zava-dratsy fa dia ianao mahafantatra Jesosy eo no marina amin'napitaly tsy manana na dia vola-tsabona tena ary aoka Jesosy ajerenao izy ireny ao ireo tsy manan-kialofana, ao ireo tsy manan-kanokoany hianjadiny asan-dalo isan-karazany, hianjadiny vaky-trano. Ao Jesosy malalo ireo mijaly ara-tokantrano tsy fisina, tsy siasa. Jesosy eo apetraka am-pelantanana eo izany firenena izany ary ao ireo zaza miatrika fanadinana Jesosy amin'izao farafaran'izao Jesosy dia apetraka am-pelantanana ao tolory saina izy ireny Jesosy, tsonjovo lalana izy ireny, ao misy ny tsy fahampiana eny amin'ny ray aman-dreny Jesosy dia apetraka am-pelantanana ao fiainan'izy ireny, hotontosan'izy ireo tsirairay avy n'izany examen hatrehan'izy ireo izany. Makasitraka anao Jesosy malalo tamin'ny fotoana rehetra teto mifanotehanao, fiarovanao ny connexion-nay tsirairay avy, fiarovanao ny torimasonay tsy nahazo ny devoly sakasakana fa nifantoka. Dia misaotra ny amin'ireo mpanompona mitondra ny teny ny vavaka ho an'ny fanombohana teo pasterna Melabelatra
dia rasaraka etsy amin'izao fotoana zao nanjelinao masina ny toby manodidina anay tsirairay avy ary feno fitahinao ny tokantrano tsirairay avy izay niatrika an'izao fotoana zao dia makasitraka tatoby malala voninahitra dia ho atolotra ianao mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra betsaka andranambavy amintsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay a isaorana azy zany a dia makasitraka anao ranambavy ama dia teteny aminao koe tongava amin'ny ambony indrindra mahirezatra any hatrany a amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao a sy ny asa ny nofo izay ataonao a ho tahin'ny tompo fahasoavana mitomboa ery a ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao. Misaotra rehetra ankona hatrany ataonao faranteto fa raha tsy tetinao re dia nangingina rehetra teto izay ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio nareo a akiradio.radio12345.com aveo any akiradio.radio12345.com afahanao miheno ny njapeo Akiradio mandeha andro aman'alina misy hira misy toriteny ao koa moa ny compte YouTube antsika ao amin'ny Akiradio ao daholo koa ny toritenytsika rehetrarehetra dia ao koa ny page moa zany tenavantsika fandaranty sy ny compte nay menakavy kely radio Akiradio mampionona Akiradio fity Akiradio Akiradio andramoka izy ao iny Jesosy a raha mbola sika andro alatra Jesosy a dia rapitso amin'ny sivona sasany izay tsika eo neto raha tsisy koa ny fiovana dia rapitso amin'ny folo maraina nareo araka amin'ny mampionona eto a ao anatin'ny vavaka maraina samita iny tompo a tafandriamanitra daholo a Andriamanitra manankirepasoavana ny a amaly fitia atsika rehetrarehetra iny Jesosy rapitso le tsika amen.